nao zay olona rikatra ve dia iteny an'izany ny ty fantaniny ty somary manitikitika ny olona andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo hoe ianareo mijoro amin'izao fotoan'izao io Andriamatoa Rajoelina ve nitohanana sa le firenena mihitsy amin'ny ankapobeny olona ve nitohanana sa le firenena mihitsy ny resaka firenena nge ny resantsika ka tsy olona mihitsy fa natina na tsy tiana tsy misy ataontsika hoe mandeha ho azy zany raha tsy misy ny lohany ka ny tombotsoan'ny firenena no mahatonga anay manohana tanteraka ny vina zay napetraky ny filoham-pirenena any Rajoelina satria hitanay fa tokony ahafahana ampilaminana ampitoniana tanteraka ny vina zay tokony apetraka zay no natonga anay nanao an'ilay déclaration ray ary nanapa-tevitra zay hoe alao anao fanambarana isika ao anatin'ny armada satria izay ihany no fomba mba anaovana antsoavo amin'ny vahoaka tokony ilamina fa ny fanjakana koa tsy dia hoe mipetra-potsiny akory fa tsy takona feniny reny ezaka isan-karazany zay tokony hoe anaovana ny nalana ny alaolana ny zava-misy mahatonga ny antoko-panohatra mantsy ohatrany hoe mampiakapeo amin'izao fotoana izao dia ilay raharam-pividianana farany teo iny zany no ny angana raha ny fomba fijerinareo ve tena hoe tsy mitombona mihitsy ve le fanakianana ataon'le mpanohitra raha mikasika ny fividianana fotsiny ohatra no asiteny raha ny resaka fividianana aloha ny resahana dia misy ny lesoka azo areniny kanefa na zany na tsy zany dia matetika eo amin'ny fikarakarana fividianana misy ny lesoka koa satria rafitra afaka manatsara ny fomba fiasa ny seni dia tokony hiaraka ifarimbony sika anome ny toro hevitra mahomby sy ny fifanomezan-tanana ny seni atretoka aloha dia ny seni no any rafitra mikarakara ny fividianana ka raha tsy zany araky ny hevitray dia hoe atao ohatra ny eritreritra ny sasany ve hoe averina ny fanjakana fikarakarana ny fividianana aminay zany dia fiemorana eo amin'ny tantaram-pirenena zay no satria efa niainanareo zany zay mihitsy ny olona mantsy le seni mihitsy no kihanin'ireo mpanohitra ireo mantsy amin'izao fotoana izao nefa hetsankila ny nandray anjara ihany izy asa hoana ny fomba fijerinao zany hoe nandray anjara ianao nefa ny manakihana le seni ihany amin'le fividianana ka ny seni ihany aloha raha araky ny lalàny ny rafitra tokana satria tsika olona manaraka ny atao hoe fanjakana tan-dalàna ka raha am'izay le fanarahana ny lalam-panorenana sy ny lalàna rehetra mifehy ny fitantanana firenena dia ny seni tsy misy afa-tsy ny seni fa kosa ny hoe eritreritra hoe averina ny amin'ny fitondram-panjakana zay niainanay tam'izay fotoan'androny dia ataoko ngama fa ohatra ny somary mihemotra ihany ho atsika eo amin'ny tantaram-pirenena ka tokony miezaka zany tsika no manoro lalana satria io nge rafitra afaka manatsara na ny fomba fiasa na ny fiarahana am'ireo ataontsika hoe ny olom-pirenena ka tsy tokony isalasala tsika hitondra ny tolo-kevitra zay toko hoe mahomby miahy mety anovana ny mety zavatra mety everitsika fa misy lesoka eo amin'ny fikarakarana indrindrindrina fividianana tsy lasa ohatrany fitiavany tena ihany ve Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo hoe misy vondrona manaika ny fisian'ny seni nefa misy vondrona tsy manaika an'le fisian'ny seni ka raha anaraka an'reto ataontsika mahitsy be hoe reto hetaheta an'reto mpanohitra reto ve tsy hanova zavatra be da be indray amin'le raha-pirenena mihitsy raha hoe ampahana ndray ataoko hoe vondrona tahaka an'izany no andeha hoe ho raisina zay inona moa zany ohatrany hoe fitiavatena kely zany eny ka mety
mety manohy an'le fanontaniana mety apetraka ao nga de hoe mety manontany ianao hoe ahoana ny fehezana zay indrindra anyreto mpanohitra am'izay le fizerizirina manohitra indrindraindrindra ny zavatra efa hoe tokony androso ka voalohany indrindra aloha ny armada tsy anjarany armada no mifehy ny mpanohitra mbola veriko indray mandeha fa ny vondrona armada ngeaka vondrona hitambaran'ireo antoko politika manohana ny fitondram-panjakana ka ny fahitako azy angamba de hoe alao fotsiny a no mazava tsara angamba ny afantaran'ny olona ny tena hoe andraikitra misy aminay armada ny armada zany a de tena hoe mpiantsehatra politika fa tsy mpitsara zay ngamba no boriboreko an'le famalina azy de mijanona amina fanehoan-kevitra fotsiny zany ny armada sa hoe ka reny asa ataonay reny zay hoe tena mifarimbona tanteraka zay a amin'ny hoe fanampiana sy iny manoro lalana an'ireo antoko politika rehetra mba handravona ny fanohanana ny fitondram-panjakana eo amin'ny asa isan-karazany a zay sy nivina zay everina fa tokony mahomby eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ie zay tokoa Andriamatoa Pierre Rajaonarivelo ianareo ve mba mikapy-databatra na hoe nitenenina atao hoe mba manome sosikevitra ho an'Andriamatoa Andry Rajoelina filohampirenena ihany manoloana le toetra raha am'izao fotoana izao io ny araka le voalazako teo aloha dia ny fitoniana ihany ny fitoniana ara-politika fa ny tsara angamba ho fantatry ny besiny maro fa ny teo hoe fitoniana ara-politika dia natao a fitsinjovana ny tombotsoa ny firenena iombonana tsy tery vai manta akory ny ataontsika hoe ny fitoniana ary tsy voatery tsy maintsy andalo korotana zay vo azo lazaina fa hoe misy demokrasia eto Madagasikara ary eto a de tiako ny milaza fa ny demokrasia zay dradradraitsika foana isan'andro vaky zao dia fifanekena na hoe fanekena ny fahasamihafana arakevitra politika karaha zay le izy dia ataoko angamba fa diso hevitra tanteraka zay mihevitra fa ny fidinana an-dalambe na ny fanaovana korontana ny atao hoe demokrasia amin'ny demokrasia dia hoe ny hany manana ny teny farany eo am'izany atao demokrasia zany a dia ny vahoaka amin'ny alàlana fividianana ka zay ihany no azoko lazaina hoe mba entina ndresendahatra zany zay misalasala fa azo atao tsara mihitsy satria resaka inona moa ty izy hevitra politika ny resahana dia ny hevitra politika tsy mitovy tsy miady akory zany fa atao zay fandresen-dahatra ary ny fandresen-dahatra koa tsy any amin'ny arabe fa ao anatin'ny rafitra zay misy amin'ny tany republikana ary voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana zay ihany ny fomba azo ifanakalozan-kevitra ao anatin'ny rafitra misy fa tsy ty ivelany rafitra zay tena hoe iarahantsika nandany tao anatin'ny antenimieram-pirenena sy tao amin'ny antenimieran-dorona zay ihany angamba ary zany moa de voafehy ao anatin'ny lalam-panorenana dolo zany resahantsika zany
Ny zava-misy anefa ohatrany tsy mampiasa n'izany rafitra teneninao zany ny avy aty amin'ny fanoherana satria fantatsika manana olom-boafidy ao anatin'ny antenimieram-pirenena fa araka ny teninao teo hoe tsy mampiasa an'izay fahefana zay mety mbola azo antoka ihany ve hoe hiverina any amin'le hoe tena mpanohatra ara-dalàna ireo endrika mpanohatra misy amin'izao fotoan'izao ireo efa mazava tsara ny voarakitra anatin'ny lalàna fa ny fanoherana dia any anatin'ny antenimieram-pirenena zany hoe ao amin'ny rafitra demokratika zay napetrakitsika ao anatin'ny lalam-panorenana ka no hoe iza no tokony hitarika ny mpanohitra am'izany fiarahana amin'ny fitondram-panjakana ny fanakalozan-kevitra eo amin'ny fitondram-panjakana iny anjaran'rareo iny fa tsy miankina velively eo fanjakana satria mena azy malalaka ny misafidy zay olona ho lehibe ny hitarika an'izany atao hoe fanoherana zany ao anatin'ny antenimieram-pirenena miresaka mpanohitra any Andriamatoa Pierrot Rajonarivelo inona ny heverinao hoe mba ohatrany hoe nampiavaka ny nareo efa nisy fotoana teo amin'ny toeran'ny fanoherana inona no heverinareo hoe nampiavaka zany ohatra hoe nareo tamina fanoherana fitondrana tamin'izany fotoana zany tsy le zava-misy amin'izao fotoana zao inona no tokony fivoarana tokony efa isy zany tao anatin'izay fotoana lavalava zay ny zavatra tokony ho fantaritsika angamba de hoe ny zava-misy eto Madagasikara zany aloha no tokony fampiresahana ihany irahantsika mahita fa misy olana ny mianjady amin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy reny jiro sy rano reny ny resaka fidangany vidim-piainana ny fidinany fahefamividy ary ny faritra sasany hoe tsy misy ny fandriampahalemana ary ny maro hafa ka izany dia tokony miara-miaiky tsika menakavy ary tsy takona fenina miezaka maro zay nataony ny fitondrana mba mahana ny olana ka manaiky atsika menakavy no hoe hiditra ao anatin'ny rafitra ary tena ma hoe fanoherana manaraka ny lalàna no apetraka eto dia za mino fa mandeha tsy misy tomika ny zavatra kendrena ho atao ny zavatra atao nge tsy misy hoe lafatra nge eto an-tany ary izay indrindra no mety napetipetiny nametrahantsika an'izany atao hoe tany demokratika ary eo anatin'izany demokratika zany de misy ny fifandraisen-dahatra tsy voatery torohevitra tovihevitra daoly ny olona fa misy ihany ko ny olona tsy mitovy hevitra ka eo fandraisy lahatra fa mifandraisen-dahatra ho iaho tsy velany rafitra zay misy fa kosa ao anatin'ny rafim-panjakana zay napetraka ary ny arahantsika nanapaka amin'ny alalan'ireo solomavim-bahoaka sy ny loholona any hany fanarahan-dalàna ihany zany ny fehiny zany rehetra zany ny fanarahan-dalàna de ny fanarahan-dalàna ihany tsy misy afa-tsy zany miandro ny voka-pifidianana ofisialy moa tsika ho an'ny fifidianana be ny tanàna farany teo Andriamatoa Pierrot Rajonarivelo ny vonjomaika aloha zany le voka-pifidianana vonjomaika efa hitatsika hoe nahazo ny maro anisa ianareo mpanohana ny fitondram-panjakana misy fantanina manitikitika zay hoe ireo olom-boafidy be ny tanàna ireo miampy ny olom-boafidy solom-bavim-bahoaka mety ahatazona ihany ve an'ilay stabilité le fitoniny ny fitondram-panjakana mihitsy manoloana n'le nde ataotsika hoe manoloana ny hetsika tiany ny mpanohatra atao amin'izao fotoana izao efa voalazako teo ihany fa hoe ny fitonina ara-politika dia hitsinjovana indrindraindrindra ny tombontsoa ny firenena iombonana
ary voalazako teo koa fa tsy tery vaimatakory zany atao hoe fitoniny zany ary mbola veriko indray mandeha fa tsy voatery tsy maintsy andalo korotana isika vo azo atao hoe misy ny demokrasia zay matsy nyresako teo hoe ny demokrasia de tsy zany fankatoavantsika ny demokrasia de ao anatin'ny rafitra mpanjakana zay a voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana ka za eto miteny hoe ny fahefana nge ka nampindramina atsika menakavy fa ny vahoaka ny tena tompony fahefana ary zay ny natonga ny teny teo hoe ny any manana ny teny farany eo am'izany atao hoe demokrasia de ny vahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana ihany ka diso hevitra amiko izy ny sasatsasany vitsivitsy sy ny mpanohitra milaza fa hoe tsy maintsy ny fidinana an-dalambe sy ny korotana no atao hoe demokrasia zay ihany angamba no azoko lazaina mahakasika an'izay ny fahitanao azy satria araky ny fanambaranao teo ihany hoe efa volombelony tantara nisy teto amitsika zany andriamatoa Pierre Rajonary Velo zany ny vanim-potoana ianatsika ohatrany tsy de taitra am'izany aloha ny vahoaka le fidinana an-dalambe sy ny sisa zany hoe ohatrany efa nisy fiovana toetsaina na fiovam-penitra angamba ho an'ny olona matoa tsy de tena mahomby le antson'ny mpanohatra de miverina am'le resakitsika teo ihany aho hoe mety azo antoka hoe mety andeha lavitra le fihetsiketsehana mety ahomby ve zany fanonganam-panjakana zany fidinana an-dalambe zany a manoloana an'le vahoaka efa tonga saina etsy ankilany vahoaka tonga saina satria noho ny zava-misy araky le voalazako teo hoe mikaikaika ny vahoaka satria misy ny olana mianjady amin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy kanefa tsy takona fenina nefa ny ezaka rehetra zay efa natao mba mahana zany olana zany ka hoy izy aho hoe ny filaminana sy ny fitonina ihany no afahantsika miroso milamina amin'ny fampandrosona ny Madagasikara ny tanjonareo teo moa de hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso zay no hanohananay ny vina zay napetraky ny filohan'ny republika nisy any koa andriamatoa Pierre Rajonary Velo nyteneko tany am-piandohana hoe fanambarana nataon'ireo parlementaire izay manohana ny andriamatoa Andry Rajoelina nanao antsoavo amin'ny filoham-pirenena ny amin'ny hoe tokony esorina izay tsy mahomby tokony saziana izay miopefy ao anatin'ny fitondrana mety azo eritreretina ve zany hoe mety ho tokony atao ve ohatra ny fanovana ny mpikambana amin'ny gouvernement tady mety tonga hatrany ve ahoana ny fomba fijerinao andriamatoa Pierre Rajonary Velo tamin'ny fanambarana nataonay tao amin'ny hôtel Colbert moa tamin'ny fahavalo ny volana janoary dia nilaza izahay fa samy tompona andraikitra daholo ireo olom-boafidy sy ireo olom-boatendry fa kosa angamba misy anavahana kely ihany zany hoe ny olom-boafidy dia voafetra ao anatin'ny lalam-panorenana ny fepitona iasany fa kosa ny olom-boatendry dia azo soloina raha mahita fa tsy mahomby na koa tavozavoza ka ohatrany lasa vato misakana ny fandehanan-draharaha ary zay armada dia makahery ny filoham-pirenena aka fanapahan-kevitra fanandrify amin'ny fahefana zay nomena azy voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana raha vao mahita izy ka misy tsy mahomby
na misy tavozavoza eo am'ireo olona eo ambany fifehezana dia tena miombokevitra tanteraka zay amin'ireo fanambarana nataony misy olom-bavam-bahoaka hoe malolo esorona zay hita fa tsy mahomby fa manjary tavozavoza ary tadidio fa ny vahoaka eo any ny maike dodina ny vahoaka ary mitaky vokatra ka raha olona tsy ombony mbola sarina taritina hiaraka aminao amin'ny fanatanterahana ny vina zay hita fa tombona tokoa dia manjary fitakin'ny vahoaka no betsaka satria maika dodina ny vahoaka am'izao fotoana eo anatrehany zava-misy eo anatrehany vinavina nyreo zay te anakorotana manjary tsy misy ny filaminatsaina de manjary mitaky ny vokatra ny vahoaka koa de tsy mahalala ary tsy nifidy afa-tsy filohampirenena ka ny fahefana nomeny lalam-panorenana any filohampirenena no ahafahany manao an'izany fanapahan-kevitra isan-karazany amin'ny fanovana sy ny fanaovana zay hitany fa hoe mety mba hampandrosa aingakaingana reo koa tsy mety sy maharaka angamba ny azakazaky ny fampandrosona ny firenena dia aloha misaraka zay le izy fe ndre matompero ajonarivelo tokoa le olona ve ny olana sa rafitra sa ahoana ny tena olana satria misy fotoana imbetsaka ihany manova mpikambana amin'ny gouvernement manova tompona andraikitra amin'ny sapandrara samihafa nefa tsy de mivoatra makaiza tena le olona tokoa ve mety hoe olana ao anatin'izay rehetrarehetra zay ka zay le voalaza teo satria zao atao hoe tompona andraikitra daholo ntsika rehetra na ny olom-pirenena tsotra na ny olom-panjakana ary koa ny olom-boafity sy olom-boatendry araky ny voalaza teo reo zany ny olona everina fa hoe hiaraka isalahy amin'ny filoham-pirenena amin'ny anatanterahana indrindrindrindra ny vina irosona afampandrosona Madagasikara sy hikatsahana ny tombotsoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy ka raha ny vina aloha de efa mazava koa ny lalak'izorana ka ataoko ngamba fa eo amin'ny olona hiaraka natanteraka an'izany viny zany no sisaka ozy aho hoe ny fehiny zany zavatra resahako zany de ozy ahako hoe ny olona misy angamba no problema ary zay no natonga ny teny teo hoe fa mainky ary zay makahery ny filoham-pirenena hoe esory zay hita fa tsy mahomby ary mety tsy maharaka ny azakazaky ny zany atao hoe fampandrosona ny firenena zany de ny olona ka ny olona amiko no apahany betsaka fa ny apahany ilany kosa aloha de tsy maintsy mitombona ny vina zay petraka ny politika mazava eo amin'ny lafiny ekonomika eo amin'ny lafiny sosialy sy miara kolotsaina koa tianay be zany kolotsaina zany andre mbato peroajonarivelo fa zany ny voizinay ato anatin'ny tony ainao manjery tony ndresaka ihany tsika hoe manao anary zany ny fomba fijerinareo a ny zava-nisy ohatra tamin'ny taona 2024 iny satria fotoana ny tombana zany zao hoe taona vaovao sika mba nanahoana ny fomba fijerinareo ny asan'ny fitondram-panjakana amin'ny akabeny satria raha ny eny atsefatsefany eny ho an'ny olona de hoe ny hitan'ny olona de hoe sahirana ny olona olana jiro olana rano ampinina hatramina dory tanety nanomboka tamin'ny faraparan'ny taona iny mba manahoana fomba fijerinareo an'le fandraisana andraikitra sy fomba fiasan'ny fitondram-panjakana tamin'ny taona 2024 zay le voalazako teo hoe tsy takona fenina nge ny ezaka maro zay efa nataon'ny fitondram-panjakana eo amin'ny resaka ady mikolokoly
ny resaka ady amin'ny hoe fanondranana atsokosoko ny arem-pirenena ny fanamboarana ny fanaovana ny tsenam-barotra mpanjakana zany rehetra zany ange entina hoe irosona any amin'ny hoe fanatanterahana ny ina satria arak'le voatalazanao teo hoe misy kosa aloha ary iarahana miaiky iarahana mahita koa fa misy olana mianjady ny firenena sy ny vahoaka malagasy le voalazanao teo moa ny jiro sy ny rano zay foana mampikaikaiky any vahoaka ny vidim-piainana ary maro hafa ka ny fifanomezan-tanana ihany satria atao karazana soroka miara-milanja sy tongotra miara-mamindra amin'ny filoha-pirenena eo amin'ny fanatanterahana ny andraikitra zay tandrify azy tsarairay isanambaratongany no ahafahantsika tonga amin'le tanjona de ny tanjona moa de efa mazava tsara fa Madagasikara tsy maintsy mandroso isan'ny fanakianana anareo mpanao politika manohana n'Andriamatoa Andry Rajoelina hoe efa teo tompon'andraikitra tamin'ny tsy fandrosoany ny firenena sy ny sisa nefa mbola manohana ihany mbola miteny ihany asa ahoana ny fomba fijerinao an'izay Andriamatoa Pierre Rajoelina zay ny anaovako hoe io moa le fomba fiteniko io hoe ny elany tezana no lava volo mety tsy mety amin'ny kako aloha zany angambany hoe satria tsy lava volo fa ny tiako tenenina fotsiny de hoe miatrehana daholo ny fitondrana ny fandimby teto amin'ny tany sy ny firenena ho anay aloha ary isaky ny krizy isaky ny korotana dia mijotso foana miarikarena ny vidim-piainana miakatra sy ny sisa zao anefa araky ny fahitana azy indrindra fa tamin'ity fitondrany filoha Andry Rajoelina ity betsaka mihoatra amin'ny teo aloha rehetra ny fotodrafitrasa rehetra zay atao fa ahitana tombotsoa ho an'ny vahoaka malagasy ka ny fanatanterahana an'izay tsy mora ary ataoko angamba fa ny miditra amin'ny mandat faharoa Andriamatoa filohan'ny firenena am'izao fotoana ary efa misy 9 taona zay ny nitondrany any Madagasikara sarotra ny fanarenana ny lavaka mangitsokitsoka zay nisy Madagasikara noho ny fitantanana tsy mahomby ary koa mety noho ny fampanantenana pokaty ohatrany hoe hoisy ny fanaovana asa zay tsy maintsy atao ka tsy maintsy amoahana volam-panjakana nefa tsy misy akory ka izany mampiasa volam-panjakana amin'ny tsy fieverana dia vao maika mambotry ny firenena zany rehetra zany anefa ifanakana fanapahakevitra irosona amin'ny iadina am'izany zavatra tsy mety rehetra zany anarenana ny toezavatra zay nisy hatram'izay ka efa eo ampanarenana azy tsika zao ary ataoko angamba fa itsika samina eny daoly tamin'ireny tatitra ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirom-bola iraisam-pirenena reny fa hatrany amin'ny Covid ny nakaty sarotra de sarotra ny ampiakatra azy kanefa ohatra zao tamin'ny taona 2024 de fa mba niakatra eo amin'ny efatra any eo amin'ny efatra faingo enina eo
isanjato ny tany arikarena raha ny eran'izao tontolo zao a mety hoano any amin'ny 3.8 isanjato any dikan'izay de hoe tsika Madagasikara zany a raha mihoatra amin'ny zao tontolo zao satria ny olana misy am'izao fotoana dia tsy hoe Madagasikara irery fa iraisam-pireneny ary ny ady zay misy amin'ny Ukraine sy ny Russie ary koa ny zava-misy any Moyen-Orient dia vao maika mampitombo ny vidin'ny angovo sy ny akoran-javatra zay mety hoe ilaitsika Madagasikara satria ny tany andalam-pandrosoana eto Madagasikara de mbola miankin-doha amin'ny fanafarana matetika ny entana avy any velana ary zany de mamoaka vola vahiny zay tena hoe ilaitsika ary zany zavatra zany no tokony hoe hitadiavana laolana ihany a mba tsy handanidanim-pona ny volam-panjakana ana zavatra tsy mitombona de zay no everiko fa hoe tokony iarahantsika mandinika sy iarahantsika manao ary miara-misalahy amin'ny fitondram-panjakana miainga am'le teninao teo fa tadidiko tampoka le eo anivon'ny fanoherana amin'ny teny hoe fialana bala le hoe krizy maneran-tany any any amin'ny firenen-ka fa mahita vahaolana hanamaivanana an'le krizy fa nety Madagasikara ohatrany tsy hita taratra zany asa ahoana ny fomba fanazavanao an'izay ka zay le nolazaiko teo hoe ny zava-misy any velany nge misy fiatraikany be aty amitsika tadiodio tsara fa atsika ao anatin'ny fotoanany zany atao hoe mondialisation ary ny zavatra rehetra zay atao amin'ny tany ray dia misy fiatraikany foana amin'ny fiarahana ao anatin'ny firenena mikambana ka io le ady misy any velany io dia raha tsy miresaka fotsiny amin'ny angovo teo tsika nyresaka momba ny jiro sy ny rano miankina amin'ny solika ange io tsika raha ohatra azaka hoe anao ny ezaka rehetra mba ampandeha tsara ny jiro sy ny rano eto Madagasikara nefa io de miankina amin'ny fanafarana atreto aloha fanafarana ny solika avy any velany noho ny ady misy any velany dia manjary mitombo zay tsy izy ny vidin'ny angovo avy any ka misy fiatraikany vatana eritrereto fa ny fiainany malagasy amin'ny andavanandro nge ka miankina amin'ny jiro sy ny rano ka raha io no tsy ahitana vahaolana aingana dia mety hanahirana ihany fa mbola averiko indray mandeha fa ny vahoaka nge maika asododiny dia mitaky ny vokatra ka ny vokatra zany de ny vokatra ny asa zay ataotsika menakavy miara-ny farimbona fitondram-panjakana de eto koa mba hampilamina ny firenena dia maro ombianombieny ny eno hoe ny tsy fandriam-pahalemana ka de manao antso avo ihany am'ireo mpitandro ny filaminana na ny polisy na ny gendarme na ny miaramila anao ezaka mbola bebeke fa natao ny ezaka kanefa mbola betsaka ny zavatra mitranga am'izao fotoana ary makivy ny vahoaka eo amin'ny famokarana satria raha ohatra kitaitana lava ianao eo amin'ny resaka famokarana dia manjary sahirana izy a de tsy afaka mitodika izy afa tsy ny hoe apio zay fanjakana tsy afaka mamokatra zay apio zay amin'ny tsy filaminana ty amin'ny toerana misy anay tsy afaka mamboly zay sy ny sisa sy ny sisa zay no hitako fa hoe tokony imasona ary makahery mihitsy zay ny filoam-pirenena aka ny fanapaha-kevitra rehetra mifanandrifa amin'ny fahefanamen'ny lalam-panondrenana azy amin'ny fanapaha-kevitra zay tena hoe idiratsika amin'ny filaminana amin'ny forosoana amin'ny fandrosoana firenena ny dikan'izay ve andre matoa Piero Rajaonarivelo samy laza zany ianao androany hoe
manome antoka zany manome antoka ny olo-pirenena ny vahoaka malagasy hoe tokony vary olana samihafa mampikaikaika ny olo-pirenena ireo mivary eo mivary eo a satria araky ny teniko teo hoe betsaka ange niezaka ary efa voatanisanay to anatin'ny déclaration nataonay reny a ny tanysainay ny asa rehetra zay efa natao na ara économique na ara sosialy na ara-kolotsaina araky ny voalazako teo eo koa mizahatra tena hoe makaikaiky ny vahoaka am'izao fotoana dia ny resaka lalana ary mino afa tatoato de tsisy resaka natao ratsy ny fanamboaran-dalana de hita taratra mihitsy a ny famatsim-bola avy any amin'ny ireo tompon'antoka avy any velany tonga eto amitsika noho ny fatokisana atsika hoe amin'ny fanamboarana nyreo route nationale isan-karazany eto Madagasikara sy ny lalana rehetra zay mampifandray ny faritra rehetra zay misy eto Madagasikara ny arena manantsika fa ahoana ny amoahana an'izany arena zany raha ohatra ka tsy misy ny lalana dia voatery mikobokoboka tokony zany koa eo amin'ny resaka fambolena raha mamokatra toy inona ary ianao misy ny ambombava ho anao anefa no mba hamadihana an'iny ho vola mba hahafahana mividy mikojakoja rehetra ilaina ho tokantrano tsy misy noho zay tsy hahafahana mamoka ny vokatra noho ny lalan'izay a de atao or zany lalana zany a de tena ao anatin'ny vina tanteraka ny fitondram-panjakana am'izao fotoana ana tena ho vita zay nytenenina rehetra zay no irariana zay no raritsika no teneniko tany am-piandohana hoe isan'ny nisongadina ihany koa tamin'ny herinandro iny lay fikarakarana filan-kevitry ny ministra izay narahana mivantana tamin'ny anao manjery mpanjakana asa raha nanaraka an'iny Andriamatoa Pierrot Rajonarivelo ilaina ihany ve ny tahaka an'ireny mampiova zavatra ihany ve ny fepetra raisina tahaka an'ireny tahaka ny hoe atao fantatry ny rehetra ny akona filan-kevitry ny ministra hoe atao mivantana mihitsy ho hitan'ny be daholo be tsara renika tsara mihitsy reny initiative ny raisin'ny filoham-pireneny reny hoe alao ho hitany mbahoaka misy miteny mantsy hoe scénario ohatrany hoe atao scénario fotsiny ohatrany hoe fisesehoana fotsiny tsy fisesehoana mihitsy ny fahitako an'ireny satria le izy ange tsy hoe atao isan'andro ny atao hoe filakevitry ny ministra dia anapahana hevitra indraindray mety tsy mifanaraka am'izay mety eritreretin'ny olona kanefa mety misy fiatraikany tsy atao isan'andro zany regny fa misy kosa ny fotoana zay tokony hoe mba irassurena ny vahoaka ampitony ny saim-bahoaka eo amin'ny olana rehetra zay iveriny fa manahirana azy ka tokony anaovan'ny ministra tsirairay zay eo anatin'ny gouvernement tatitra hoe zao daoliny efa natao zao ny mbola tsy vita ary zao ny vinavinainay ho atao zao ny fotoana fepotona mety afahanay manatanteraka azy zany rehetra zany a na eo amin'ny resaka lalana nylazaiko teo de fa natao zay eo amin'ny resaka jiro sy rano de ireny ny tatitra nataon'ny ministra eo amin'ny tontolo iainana de reny nataon'ny ministra tatitra eo amin'ny resaka hoe digitalisation sy ny informatisation isaky ny hoe karatra fokotany sy ny hanina rehetra de ao nanao tatitra koa ny ministra tompona andraikitra mikasika an'izay eo amin'ny fambolena eo amin'ny varotra ministra ny indostrie sy ny varotra de samy nanao ny tatitra ka reny tatitra reny a varavaratsiny na indray mandeha isa-taona azy ilainy reny mba entina ampitony ny saim-bahoaka hoe ay miasa ay tena mitady ny vahaolana rehetra ny fanjakana eo amin'ny hoe
nalana olana ny zay manahirana atsika vahoaka azo atao hoe isiako ny tsara ihany reny conseil de ministre natao en direct reny tsisy tsy nahita nge reny ary betsaka ny resaka eny amin'ny arabe hoe to ay ve zany ay reny kisany natao ay zao sa kosa ay zay zany natonga ny azo de zay ny lazako hoe tsara reny ia efa lasa de lasainy ny fotoanatsika tianara loatra kely ianao a Andriamatoa Rajonarivelo hoe amin'ny mahafilo national ny atoka MDM manao indray hoe manao ahoana ny fahasalaman'ny MDM zao ny resaka fifidianana ianao teo sy ny sisa aiza ho aiza ny MDM manokana amin'le raharaham-pirenena mihitsy ny antoko MDM dia niforona tamin'ny faha 1 ny volana janoary 10 zany hoe fa ho 5 taona zany a nitsangana ny MDM ka ny antoko politika MDM dia mijoro ara-dalàna ary ny antoko MDM dia manana ny tantarany sy ny toerany eto Madagasikara nandray anjara feno ny MDM tamin'ireny fampelezan-kevitra mikasika ny fifidianana filoham-pirenena nanao koa izy tamin'ny fifidianana solombavambahoaka ary tena navitrika tao amin'ny fifidianana farany natao tanohan'ny ben'ny tanàna ary mbola volona ny antoko politika MDM hitondra ny anjara birikiny eo amin'ny fampandrosoana ny firenena eto dia raha rotoka koa no milaza fa anao fankalazana ny nananganana ny antoko MDM izay ary eo mpikarakarana azy a miaraka amin'ny tompon'andraikitra rehetra ao anatin'ny bureau politique ny bureau national sy ny komity rehetra mpitatana ny MDM sy ireo mpikambana rehetra eran'ny Madagasikara eo ny fankalazana an'izany tsingeritona nitsangana ny MDM izany ny fotoana mbola tsy lazaina satria mbola eo am-pandiniana azy zay fa de tsy maintsy ho fantatritsika ihany a ombianombeny nydikan'izay mbola mijoro tsara ny MDM mijoro ara-panjakana mihitsy ia sady actif miasa ia efa amarana ny fandaharana isika omeko teny farany nao Andriamatoa Pierrot Rajonarivelo angamba ny ampinatsika an'izay voalaza rehetrarehetra izay ho atsika ary-madalo dia tokony makahery hatrany satria isika dia anisany akitro ifaharan'ny fanaovana politika koa eto amin'ny tany sy ny firenena ary mazava tsara moa fa ny vondrona politika zay misy atsika dia manohana tanteraka ny filohan'ny firenena Andry Rajoelina ary zay dia manohana tsy misy fepetra ny filohampirenena Andry Rajoelina faharoa tsy miala ihany amin'ny mahalehibe ny MDM ny tenako ary zay de mpikambana feno ao anatin'ny armada ary eto dia araky ny voalazako teo moa dia iroso amin'ny fankalazana ny tsingeritona na nanganatsika ny MDM isika rehetra mpikambana ao anatin'le izy ka dia ara-baiky manokana isika ao anatin'ny MDM koa satria tena hita fa navitrika mafy tsika tamin'ireny fifidianana fandimby tamin'ny 4 sy 2 ireny ka dia ho za hoe tohizo fa manany maizy azy tio itsika MDM eto Madagasikara makasitraka makatelina anareo ia manamafy ny fisorananao Andriamatoa Pierrot Rajonarivelo nanaiky ho vahinay tato anatin'ny fandaharana dia mirary soa ihany koa ny antoko MDM